mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alahady fa 7 volana septambra ty tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika ka dia asaiko ianao naraka izany hatramin'ny farany. Efa mialohan'izany dia hivavaka isika. Renay masina tsara izin-danitra mbola nidera nilaza nihaja nivoninahitra tolotra ianao tratra izao fotoana ianarana ny teninao izao indray izay misaotra tompony amin'ny fitahianao anay manokana, mifotra ihany koa ny amin'ny hery izay nomenao anay. Mangataka aminao izay mba hitoeranao aminay mandrakariva ary aoka hiasanao ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fiangonana tafika amin'iray ina. Fiangonana tafika amin'iray ina. Asaiko ianao ny hamaky ny Efesiana 4:9-10 hatramin'ny 20 indray fa nijeritsika any io tamin'ny herinandro kanefa asaiko ianao hijeren'izany satria hiresaka mahakasika an'izany hatrany isika. Teo amin'ny Grika sy ny Romanina dia niankina tamin'ny fiaraha-miasa n'ireo miaramila atao anatin'ny tafika manko ny fandresena, indrindra amin'ny fifanohanan'izy ireo anivon'ny fivaivain'ny ady. Noraisina ho toy ny toetra barbarianina ny fiolonlonana teo amin'ny miaramila izay mahatonga faharesena. Misy hevi-dehibe maro entin'i Paoly manohana fa iraisan'ny fiangonana manontolo ilay ady amin'ny ratsy. Araka ny fomba fijery ara-tafika mahazatra io dia voalohany dia ireo andalan-teny ireo no mamarana ny epistily izay mahakasika ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Ho hafahafa raha sary anohatra maneho miaramila kristianina tokana miady herery amin'ireo fahavalo manana herin'ny maizina no namarana Paoly ny epistiliny. Faharoa dia any amin'ny farany andalan-teny dia manasongadina ny firalahiana kristianina Paoly ao amin'ilay antsoina mba hivavahana ho an'ny olona masina rehetra. Ary fahatelo ny manan-danja indrindra miresaka momba ny herin'ny ratsy Paoly ao amin'ny 9 ny aloha izay miady amin'ny fiangonana fa tsy amin'ny mpino isam-batan'olona. Hoy izy ny Efesiana 4:10 manao hoe mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana. Noho izany dia tsy miaramila tokana miady samy irery amin'ny ratsy ny asehovan'ny boky farany amin'ny Efesiana io. Tahaka ny Jereraly kosa no iresan'ny Paoly amin'ny fiangonana toy ny an'ny tafika. Miantso antsika izy hitafy ny fiadian'Andriamanitra rehetra tahaka ny tafika amin'iray ina mifanohana miady amin'ny kery. Hoarin'ny Paoly amin'ny tenan'i Kristy manko ny fiangonana sy amin'ny trano arafitra na ny tempolin'Andriamanitra ary koa amin'ny vadin'i Kristy mihitsy. Fa ilay sary anohatra maneho ny fiangonana ho tafika ilay Andriamanitra velona no nofidian'i Paoly amaranana ny fanasongadinany ny firaisan'ny fiangonana koa satria manaiky ny andro mahory isika. Izay fehi-potoana farany ao anatin'ilay ady maharitra ifanandrenana amin'ny ratsy. Dia tsy fotoana tokony salasalana intsony izao ny amin'ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra sy ny anehoantsika toetra mahatoky amintsika, izay amintsika samitsika izany amin'ny maha-miaramila ny Kristy isika. Aoka tokoa iray hina ny amin'ny tanjona iray isika ary ihany koa ny filohan'ny tasika dia tsy iza fa i Kristy irery ihany. Mba ao aminao tokoa izany teny izany ary hitondra famelombelomana, hitondra firaisan-kina eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy. Vavaka isika. Ray any masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Natsoina tokoa izay mba ho tafika iray miray hina ny amin'ny fanatanterahana ireo hiraka izay napetrako aminao. Ary satria izay miara-miasa aminao dia ianao no mpaniraka dia izahay misalama nateraka izany. Ny hery omenao anay dia avy aminao avokoa ary natao hifarimbona hanatanteraka ny sitraponao izay. Mangataka izahay mba hoamboarinao amin'ny fotom-pisainana tony sy ny fotom-pisaina mendrika ny hitondra ny filazantsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.